car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Et proclamons son royaume. Pour qu'à jamais son nom soit le refrain de nos chants. Et la raison de nos et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, le Prince, il est le Prince glorieux. Il acclame le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux, il repose nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, il acclame car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Alléluia. Alléluia.
Miandry izay hamonjena avy Jesosy Maranatha. Eny afany ny wampakarina rehefinzao ny mpampakatra tontolo tsy fahitety fa jereny maso favahoery lasa toko ny zavatra taloha kanifole nanandriamanitra nidovoany toerako ifankahita miavako matitalofa vovonjiko miara-mitoetra milay tomposo ny fanantenako tsolevona Jesosy Krine janitaka nidefaka ninyaritra amonjenay avy Jesosy Maranatha. Ny fanantenako tsolevona Jesosy Krine janitaka nidefaka ninyaritra amonjenay avy Jesosy Maranatha. Ny fanantenako tsolevona Jesosy Krine janitaka nidefaka niandritra amonjenay avy Jesosy Maranatha. Jesosy Maranatha. Maranatha. Alleluia, alleluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio talata faharoa ny volana Desambra 2025. Ry hava malalo amin'ny tompo. Tonga indray ny fotoana ahafahantsika miaravavaka eto amin'izao andro alina izao. Tiantsika ny tompo satria mbola nomeny famindram-pontsika ahafahantsika mivory toy izao. Ry hava malalo amin'ny tompo raha nareny hira teo ianao dia manambara aloha ny raha voalohany any amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, fahalebiazan'i Jesosy izany. Izy ilay mpanjaka tsara indrindra, izy ilay mpanjaka lehibe indrindra, ilay fahazavana lehibe indrindra dia ilay Jesosy izany mpanjaka ny mpanjaka. Ry havana, be voninahitra ny Jesosy tsika, ary izy no tokony anatonantsika tadiavintsika andro aman'alina, satria izy ihany no tokony hiafarantsika zanak'olombelona tsiraray avy. Ny raha faharoa indray dia manambarany amin'ny hoe Maranatha. Maranatha dia teny amin'ny fiteny arameanina zany izy io, ary manambarany amin'ny hoe avia tompo, miantso an'ny tompo zany. Mila tsika miantso an Jesosy amin'ny avian Jesosy mba ho voavonjy isika tsiraray avy rehefa tena mankatoa azy, rehefa tena manao ny sitrapony. Rehefa miantso azy ianao dia engany ny tompo amaly anao,
satria famonjena no ilaintsika mba hidirantsika ny lanitra. Famonjena dia ny tompo ihany no afaka mamonjy antsika tompoko. Tsisy lalana hafa tsy Jesosy irery ihany. Izy irery ihany no lalana ahafahantsika miditra ny lanitra. Ry havana sorantsika ny tompo amin'izao andro alina izao, mbola ahafahantsika mivavaka toy izao, ka hivavaka aloha isika. Vavaka tsika dia hibebaka tsika rehefa avy eo avy mandray ny tenin'Andriamanitra, ary koa hitondra vavaka izay tiany fanahy masina hoentsika eto tondram-bavaka moa zany izy tiany fanahy masina hoentsika eto fa zoroantsika dia hivavaka hisaotra ny tompo isika ny amin'ny famindram-pony. Ary ny teny dia mifandray mihitsy amin'ilay hoe maranata io ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany rehefa avy eo hoe avia tompo, miantso ny tompontsika. Satria efa kesa dia ho avy Jesosy dia tompontsika tena hoe ahatsapa mihitsy miomana ara-panahy mba hiaona amin'ilay tompo Andriamanitra antsika, mba tsy ho variana eto amin'ity tany fandalovana ity. Ka ho ataontsika aloha zany tompoko ny vavaka, iantsontsika ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ahafahantsika miomana tsara handray ny tenin'ny fanahy masina rehefa avy eo ampaherezan'ny fanahy masina antsika. Vavaka antsika tompoko. Jesosy tompo, mankasitraka anao, midera mankalaza anao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao ary tsy misy toanao. Jesosy misaotra ny amin'izao fotoana mbola nomenao anay izao. Ahafahanay tompo miantso anaranao, ahafahanay tompo mivavaka eo anatrehanao amin'izao andro alina izao, satria Andriamanitra be voninahitra tokoa ianao Jesosy. Ianao lay tsara indrindra Jesosy ary tsy misy toanao. Tompo malala mangataka ny fanatrehanao. Ianao anatrika ny zanakao tsiraray avy eran-tany amin'izao andro alina mangina izao. Na atoandro, na hariva, na après-midi, amin'ny toerana misy ny zanakao tsiraray avy Jesosy ianao anatrika ny tsiraray avy rehefa hiaino ny fotoam-bavaka eto izy ireo. Jesosy ampianaro izay tsiraray avy tena andeharaka ny fanahy, ka tena hiaona aminao fanahy, satria ianao no Andriamanitra tokana. Ianao ilay Andriamanitra be voninahitra Jesosy, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, araka ny raha teo dia ianao ilay mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka miantso anao izay Jesosy malala ianao tompo anatrika ilay tsiraray avy. Mangataka aminao Jesosy koa ianao no hiasa aminay eto, koa ianao Jesosy no hitarika eto. Ilay fanahinao mahery mihitsy no hiasa eto Jesosy fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany, ary zanakao tsiraray avy koa dia no ampifony tsiraray avy izay matory. Ka koa Jesosy andravarava ny asan'ny fahavalo izay mitady hanafika anay amin'ny toerana misy anay izany, na koa eto amin'ny écran Jesosy, satria betsaka ny fahavalo Jesosy. Ka ianao fantelero ny devoly, ianao tompony mahita ny tsy hita. Ka minaranao Jesosy no andidina isyandroany ny asa maty Satana rehetra, zana tsy pika izay mitady alefa ny hanafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa avelan-davaka ny elo izany, miala amin'ny tokantranonay izany, miala amin'ny toerana misy anay ny asa maty Satana, fa potena amin'ny rano Jesosy davaka ny elo plasinareo, tsy manan-kery aminay. Miala amin'ny fivoriana masina eto koa nareo, tsy manan-kery eto, fa adorana amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo, eto hitanareo Satana any ny plasinareo. Miala koa ny devoly fampatoriana rehetra, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo. Miala ny devoly manapitsofina rehetra, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davaka ny elo ny plasinareo. Tsy manan-kery aminay, tsy manam-pahefana aminay. Ny devoly manampina ny sofina tsy hainoana ny tenin'Andriamanitra rehetra, efa resy anareo eto any amin'ny elo ny plasinareo, any ny entanareo, potena amin'ny rano Jesosy nareo. Miala koa ny devoly manakona ny maso rehetra, tsy alalana ny fahazavanao ny amin'ny teninao Jesosy, izay manakona ny saina rehetra koa, izay manakona ny saina rehetra koa dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy marany asa masina rehetra, dia potena amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, potipotena amin'ny rano Jesosy. Miala koa ny devolon'ny mpamosavy izay mpanafika rehetra, tsisy ambiny zany fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy malala, davaka ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery aminay, tsy manam-pahefana. Miala koa ny devolona rehetra mandrigana rehetra izay mipetapetaka amin'ny ankonanay tsiraray avy, izay mipetapetaka amin'ny zanakanao Jesosy, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, ary tsika davaka ny elo zany. Miala ny rehetra mandrigana, dorana amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinareo, ny flesy ratsitra tsisy ambiny aminay zany, fa potika anareo dia davaka ny elo nareo. Miala koa ny devolon'ny Losifera, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy davaka ny elo ny plasinao. Losifera tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa resy ianao, efa resy hatranay mpiandohany ianao, potena amin'ny rano Jesosy, dia davaka ny elo ny plasinao, amin'ny plasinao.
miala koa dia volo be Zeboba sy ny frongony rehetra dia volo faty ejerana dia volo niady potehana amin'ny rano Jesosy dia avakinelo ny plasinao tsy manan-kery tsy manam-pahefana torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy dia avakinelo ny plasinao tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana efa resy ianao any ny plasinao miala dia volon'ny dragona potehana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy dia avakinelo ny plasinao dia volon'ny dragona any ny plasinao na Razoa Nazareta tsy manan-kery aminay potehana amin'ny rano Jesosy oka Jesosy ny ranao Jesosy no andrakotra anay eto andrakotra anay tsiraray avy andrakotra ny ankonanay andrakotra ny sanao Jesosy malala oka ny rano tompo andrakotra Jesosy malala oka tompo ianao no hiasa aminay tsiraray avy oka anao tompo ny andrakotra ny tokantrano tsiraray avy Jesosy arovo zanakao tsiraray avy tompo malala skafo ny masom-panahy tsiraray avy Jesosy eo oka ianao fanahy masina no hiteny oka ianao fanahy masina no anamboatra oka ianao fanahy masina no ampianatra oka ianao fanahy masina no anovanay mba afanay hiditra ny lanitra satria miandry ianao zay Jesosy malala ka ny voninahitra ho anao ianao no tadiavinay eto Jesosy malala ka mitongava tompo faly ny fonay Jesosy manana anao ka misaotra Jesosy mankasitraka feno anao aleluia 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 amen aleluia saotra ny Jesosy tsika saotra ny tompontsika ny amin'ny fitariany ny amin'ny fandroanany asany maizina eo ihany koa sorantsika ny fanahy masina miasa satria ny fanahin'ny tompo mihitsy no miasa izy mihitsy ilay afo koa manasitrana sy mandravarava ary ery lehibe ho antsika fa antsika mandroaka ny asany maizina aleluia aleluia dia voninahitra ho an Jesosy amen amen aza matahotra mihitsy tompo mandroaka ny devoly satria raha ohatra ka matahotra ianao dia zany hoe ny fanaratsy mihitsy no mampatahotra zay mantsy izy no manao zay atahoran'ny olona dia mahatonga olona tsy mahasahy mandroaka azy nefa efa resy izy hatranay mpiandohana efa resy fa valatra ny mpiandohana ka aza mba matatahotra herin'ny maizina zany fa roa izy dia andositra izy hiala aminao ary tena hoe averina andavakinelo mihitsy any ny androanana azy averina andavakinelo any izy dia amizay milamina ianao nefa mijoroa tsara aveo mba ahery ianao amen amen ny ten'Andriamanitra zay horaisintsika anio dia amin'ny Apokalipsia 2:20 manambara mihitsy amin'ny hoe maranatha araka ny teniniko teo dia avy amin'ny teny araméenne manambara hoe viens Seigneur miantso mihitsy miantso ny tompo zany miantso ny tompo Jesosy ho amin'ny fiaviany Jesosy efa miandro farany zao tompoko efa miandro farantsika zao dia miandry ny Jesosy tsika dia zay no mahatonga antsika mahazo teny toy izany Apokalipsia 2:20 dia andininy vitsy no raisintsika tsy raisintsika manontolo io fa ho raisintsika eo amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy 5:10 io zany no raisintsika Apokalipsia 2:20 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 5:10 no raisintsika izany dia vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia eo no angalantsika zany fibebahana izany zay fanazavany fanahy masina azy rehefa aveo zany Apokalipsia 2:20 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 5:10 hoy indray izy tamiko aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy indro avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy izao no alfa sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandohana sy ny fiafarana sambatra izay manasa ny akanjony mba anana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna fa nivelany ny alika ny mpanao ody ratsy ny mpijangajanga ny mpamono olona ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga amen ry havana tsara ny tenin'Andriamanitra raha ny tiako dia ho raisiko mihitsy ny 2:20 manontolo nefa ny olava be ny fanazavana azy fa ny fanahy masina no mampafantatra hoe eto ihany aloha no raisintsika anio ny tompo no mahalala hoe hovinandrentsika mandray ny hafa raha ohatra ka tiany ho raisina ny verse hafa izany raha misy verse hafa
omeny fanahy masina etoana raisitsika dia raisitsika satria izy no patron fa za dia fitaovana fotsiny ihany trano fotsiny ihany eto zany a io tenin'Andriamanitra io raha ny haino tsara ianao a dia efa manambara sahady a ny amin'ny hoe ho avy Jesosy. Amen. Tena ho avy izy tompoko, ho avy ny tompo Andriamanitra. Nandray isika dia ohatrany hoe varimbariana satria ohatrany mieritreritra hoe aiza foana ary zany Jesosy zany, aiza foana ary izy mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Dia rehefa variana isika zanak'olombelona manontany hoe mbola tsy mety tonga ihany ilay Jesosy, aiza foana ary izany, misy ary ny tsy mino intsony hoe ho avy Jesosy. Dia lasa miverin-dalana tanteraka satria mahita le fiainana ety ambonin'ny tany a dia lasa manomboka mankafy, manomboka mifikitra amin'ny fiainan'ny tany dia adino mayadino ny amin'ny hoe ho avy Jesosy. Nefa tokony hiomana isika hanomana ny fanahintsika mba ho tafiditra lanitra. Toy ny olona anankiray io hoe handeha lavitra dia fantatr'ilay olona tsara zao fa hiala amin'ilay toerana izy a nefa ny tsy manomana akory a ny amin'ny andehanany hiala amin'ilay toerana. Dia rehefa tonga le fotoana hialany dia mety tsisy intsony ny fotoana hanangonany entany na hoe hiomanany satria tampoka. Dia avy eo a tavela ary tsy lasa intsony. Ohatra koa tsika ho amin'ny rehefa tonga ny amin'ny fiavian' Jesosy satria eto zany a ato amin'ny Apokalipsy 20:20 dia miteny mihitsy ny tompo, izy tompo Jesosy mihitsy no miteny hoe indro avy haingana aho hatreo aloha. Amen. Indro avy haingana aho. Amen. Izy mihitsy zany efa manafatra antsika hoe ho avy izy, ho avy izy zany, ho avy izy zany. Ry havana, isika ve tena miomana marina hiaona amin'i Jesosy, andray an' Jesosy satria ho avy izy. Ary rehefa ho avy izy a dia ampiakatra antsika eny amin'ny rahoanlanitra izay vonona ihany zany, izay efa niomana ihany no tafiakatra eny amin'ny rahoanlanitra raha mbola velona zany isika. Izy mihitsy no miteny eto hoe indro avy haingana aho. Amen. Ry havana, tsy afaka miala isika, tsy afaka tentsika hoe ay Jesosy a, za mantsy tena tsy mbola nare mihitsy zany hoe fiavianao zany. Ry havana, mandainga isika raha ohatra ka miteny zanatrehan Jesosy satria mazava be anaty Baiboly. Tsika gasy a mahafantatra tenin'Andriamanitra dia hoe tsy mamaky Baiboly ary dia maretsika jerena ny tanindrazantsika sambatra ny antsika eraky ny eny amin'ny arabe, eny an-tsena eny, anaty busy, anaty taxi be, anatina ina moa ty, anatina magasin idirantsika koa indraindray a dia misy olona mandefa foana hira fivavahana toriteny. Ry havana, tsika gasy tena sambatra satria malalaka ny ahenoana ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka mihitsy tsika andaingana hatrehan Jesosy. Jesosy tsy fantatra hoe ho avy ianao. Ry havana, fantatry ny tompo ny fo sy ny vo ary fantany tsara fa renitsika, efa renitsika fa ho avy Jesosy, ho avy izy ary mazava be ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga fanahy masina ame fanoharana teo momba ny amin'ny olona anankiray hoe fantany tsara fa handeha izy nefa ny tsy manomana entana andeha lavitra dia tena hoe tsy fantatra le fotoana hoe ovinany andehanany dia variana dia tsy manomana ny hoe iarana hoe hifindrana tanteraka zany, raha hifindra tanteraka le olona dia hoe mila mifindra aingana maika zany. Dia rehefa tonga le fotoana tena hoe tonga zany le fotoana hialana amin'ilay toerana dia ho tavela satria tsy afaka, tsy mba nieritreritra akory hanomana ilay efa nampahafantariny fanahy masina ilay olona an'ilay hoe mila anareo hifindra dia tsy nanomana akory dia tavela. Ohatr'izay rehefa ho avy Jesosy. Ho betsaka
ny otavelety ambonin'ny tany satria tsy ny omana ara-panahy io le hoe ara-panahy. Zay le eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Apokalipsy 3:20 ho raisitsika io teny io. Manomboka amin'ny andininy fahaenina oka ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra amin'izay koa ampahirenao vakio mihitsy hatramin'ny andininy 1:20 rehefa malalaka ianao. Fa manambara zany eto ho an'izay mbola tsy mahafantatra na hoe manadiny koa ianao ohatra ny amin'ny anjely ny rain'ny tompo zany ny teny nampiseho tamin'ny Jaona ny amin'ny hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ary nampiseho mihitsy ny amin'ny zavatra iseho zany. Eto amin'ny andininy fahaenina dia manomboka ny amin'ilay anjely zany mampafantatra azy. Ary nahita zavatra miafina maro tany an-danitra i Jaona ny amin'ny ho fiafaran'izao tontolo izao mihitsy. Afaka mamaky ny Apokalipsy manomboka amin'ny 1 ianao. Fa amin'izao vaninandro ianantsika zao efa hita ny Jaona fa nasehon'Andriamanitra tamin'ny Jaona efa ao amin'ny Apokalipsy 9 isika zao. 9 tompoko. Fa manomboka miseho ny guerre etseroa ny zavatra maro ratsy etseroa. Fantatsika tsara zavatra miseho eran-tany raha manaraka vaovao ianao, raha mahita vaovao ianao. Jereo fotsiny ange ireo olona arivo ny maty any amin'ny toerana aziatika. Arivo maty noho ny avy amin'ny rivo-doza sy fotaka be sy ohatr'izany avy amin'ny zava-doza miseho. Eo ihany koa any amin'ny toerana mbola aziatika ihany koa ireo bâtiment avo be, 4 moa izay angamba raha tsy diso ahako 4 sa 5 teo eo no nirehitra riavana. Izany zavatra miseho zany dia fampahafantarany tompo avokoa ny amin'ny tokony hoe iomanantsika mba tsy fikirantsika amin'ity tany iainantsika ity. Fa tokony mandroso bebe kokoa ara-panahy isika. Eto zany verintsika amin'ny ten'Andriamanitra lohantsika hivavaka. Eto zany dia manambara ny titra ato amin'ny baiboliko eo amin'ny andininy fahaenina eo ny titra dia hoe eo alohan'ny andininy fahaenina moa zany hoe avy aingana ao. Zay ny titra ato amin'ny baiboliko. Dia araka teneniko teo hoe ilay anjely no niteny amin'ny Jaona zany eto. Nampafantatra ny Jaona zany eto. Dia tonga dia hitantsika ary amin'ny andininy 10 araka ny nambarako. Andininy 10 dia manambara hoe nanatsosy tompo hoe hoy indray izy tamiko, tamin'ny Jaona io zany aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro. Amen. Hitanareo zany antomotra ny andro tamin'izany fotoana zany no efa teny zany ny tompo satria raha ohatra zany ianao mare anjely miteny, raha ohatra vangina anjely ianao, anjely lanitra io ambaraka io fa mila mitandrina sao dia tsy mahafantatra tsara hoe anjely lanitra ve ity sa anjely ny fahavalo ity satria tadidio tsara fa satana koa miamaka endrika. Tadidio tsara fa mazava be ny ten'Andriamanitra izy dia tena hoe ambodi mitafy zanak'ondry ka mila mitandrina antsika satria izy mangalatra koa ny amin'ny fahazavan'Andriamanitra nefa tsy mitovy mihitsy. Ka eto zany dia ilay anjelin'ny lanitra rehefa mamangy antsika zay tiako hazavaina teo azafady, rehefa mamangy antsika ny anjelin'ny lanitra dia oko fantatsika tsara fa rehefa miteny ny anjely dia zavatra ambarany dia tonga dia Andriamanitra mihitsy no miteny avy amin'ny vavan'ny anjely. Amen. Mpitondra hafatra tsiny izy. Andriamanitra dia Jesosy ihany. Izany hoe rehefa manokatra ny vavan'ny anjely dia oko fantatsika tsara fa ny tompo any an-danitra no miteny amin'ny alalan'ilay anjely. Aleloia. Aleloia, aleloia. Izay rehefa miteny ny anjely satria izy dia iraka Andriamanitra. Iraka ny lanitra ny anjeliny. Mpanompo izy. Tahaka antsika koa mpanompon'Andriamanitra. Tokony mpanompo daholo antsika tompoko hoe. Tokony mpanompon'Andriamanitra daholo tsika. Raha mbola olombelona eto ambonin'ny tany ihany tokony mpanompon'Andriamanitra daholo tsika tsirairay avy satria rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety dia tokony tsika eo anatrendray
hidera azy, ankalaza azy, hitsaoka azy, anandratra azy. Tokony izay le ataontsika any an-danitra rehefa miala ety, fa sanatria hoe tsy any amin'ny hafobe kory, nefa misy ho any amin'ny hafobe, ho isy no any amin'ny hafobe, satria noho ny avy amin'ny safidiny ihany. Safidintsika zany na ho any an-danitra tsika na ho any amin'ny fahaverezana, ka aoka tompoko hisafidy no any an-danitra mba ho voavonjy. Dia eto zany araka teneniko teo ilay anjely zany no niteny an'izay teny izay tamin'ny Jaona zany hoe aza asiana tomboka se ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro, efa antombotra ny andro hiavian' Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny zany dia efa akaikikaiky kokoa noho izany ny andro hiavian' Jesosy zany, satria efa manomboka miseho avokoa zava-doza izay miseho eto ambony tany ity. Hitantsika tsara izany tompoko, hitantsika tsara izany. 1:11 izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Hatreo aloha. Amen. Hatreo aloha. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Amen. Ry havana zava-doza zany zava-doza anie izany teny izany, satria jerevy tsara ny olona zany dia anomboka zany rehefa misy mihitsy zao. Ho isa zao ny olona manao ny tsy marina dia mbola hitoetra amin'ny tsy fanaovana ny marina ihany izy. Tena hoe lasa jamba mihitsy zany na ny masony ary, ny sofiny tsy ara-intsony ny tenin'Andriamanitra ambara aminy dia tena hoe tsy miditra anatin'ny sofiny mihitsy. Fa vao izy manao ny tsy marina ihany, tena mampalahelo satria Andriamanitra mihitsy no mamela azy. Satria jerevy tsara ny ten'Andriamanitra eto hoe izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Ry havana miova aingana, teny mbola mariny tenin'ny tompo ianao, miova aingana ary mijoroa mba ho voavonjy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra toizako 1:10 any, izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy. Aleloia, hitanareo izany zava-doza zany. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy. Amen. Inona moa zany hoe maloto? Zany hoe olona manao fitondram-piaina maloto zany, olona tsy mendrika anatrehan'Andriamanitra zany, satria ohatra hoe fitenenandratsy dia loto izany, zavatra ratsy atao dia loto zany atrehan'Andriamanitra. Izay maloto zany dia mbola haloto ihany izany, dia aoka ozy izy dia aoka mbola haloto ihany izy. Ry havana vonjeo ny fanahinao, vonjeo aingana ny fanahinao dia mbola misy ny famindram-pon'i Jesosy. Toizako ny ten'Andriamanitra manarak'izay dia hoe fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Aleloia. Ry havana, averiko indray mandeha ny teny, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Amen. Miezah tompoko manao ny marina, miezah. Aoka hanao ny marina foana isika. Izay olona tsy manao ny marina velao hanao ny tsy marina any izy. Fa ny anao toy izy lalanao rehefa ohatra ka avy nanazava tamin'ilay olona ianao, ka raha tsy mihaino ilay olona, satria marobe ny toy izany tompoko e, marobe ny toy izany. Ny anjarantsika dia manambara fa anjaran'ny olona na hiaino na tsy haino, na iza na iza io, na iza na iza io, na ao amin'ny ankonanao io, na ao anatin'ny fianakavianao io, na anatin'ny olona manodidina anao io, na ny mpiara-miasa aminao io, na olona eny ivelany io, na iza na iza na iza na iza, manambara no ataonao dia mijoroa mba manova foana ny marina. Manao foana ny marina dia aoka hoy ten'Andriamanitra averitra ba hoe fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Amen. Manova foana ny marina, aoka mbola hanao ny marina foana tompoko mba ho tafiditra ny lanitra. Dia hoy ten'Andriamanitra ihany eto hoe manaraka an'izay hoe ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ary izay masina, ary izay masina, hoy ten'Andriamanitra, dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ry havana, misy ny masina, masina amin'ny fitondran-tena, masina amin'ny fiteny, masina amin'ny fitafiana,
araky ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyny Tesalonianina. Mila antsika tsy maintsy hoe eo anatrehan'ny tompo momba tena antsika manontolo dia ny tena ny aina ny fanahy. Tokony ho masina atrehan'i Jesosy, tokony tsy ahitana tsiny isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tokony tsy ahitana tsiny isika eo anatrehan'Andriamanitra. Mila fahamasinana tanteraka ny momba antsika manontolo. Zay isika vao ho tafiditra an'io lanitra io. Fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo. Any amin'ny Hebreo zany. Any amin'ny Hebreo 12:7-12. Ka tena mila mitandrina be tsika ny amin'ny fahamasinana tokony homendrika ny tompo isika. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany le teny nambarako teo ohatra ka raisinao ny noty Tesalonianina voalohany 5 2:7-20. Vakiko amin'anarana Jesosy tompo io teny io. Tesalonianina voalohany 5 2:7-20. Andriamanitry ny fiadanana anie anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tanareo zany. Tena hoe Andriamanitry ny fiadanana mihitsy zany. Izy mihitsy no hanamasina antsika. Hanamasina antsika izy. Raha ohatra ka manaiky isika ho amasinina. Mila nefa antsika manaiky. Mila antsika makatoa. Mila antsika manetry ny tenantsika. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto fa mazava tsara fa ny teny eto dia hoe mazava tsara mihitsy hoe ny fanahintsika zany ny aintsika ary ny tenantsika. Mba ho tanteraka zany ireo telo ireo. Dia Andriamanitra fiadanana mihitsy no anamasina antsika zany. Mba ho voatahiry. Mba ho voatahiry tsy anatsiny amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hitanareo zany. Zay le izy ho avy Jesosy. Mba ho voatahiry amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Verentsika ny amin'ny Apokalipsy. Eto zany dia mazava tsara fa ny masina dia tsy ny olona maty fa ny olona velona. Satria miandry fiavian Jesosy isika mba ho voatahiry. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly tao amin'ny bokyny Tesalonianina voalohany teo. Amin'ny fiavian Jesosy Kristy tompontsika. 2:12 atao ny Apokalipsy tsika zao 2:20. Indro avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Ry havana, ho avy aingana Jesosy, ho avy aingana izy. Ary raha ho avy Jesosy dia ny teny ny tompo eto hoe ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Hitondra valisoa Jesosy. Hitondra valisoa izy. Ny valisoa entiny dia amaliany ny olona rehetra. Ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Ry havana, iza no ahazo valisoa, iza no tsy ahazo. Iza no ahazo, iza no tsy ahazo. Satria misy ny tsy ahazo. Misy ny tsy ahazo valisoa. Ho hitantsika eo ambany eo ny tenin'Andriamanitra. Misy ny overy any amin'ny elo. Misy ny overy any amin'ny elo. Tizako ihany ny tenin'Andriamanitra 13:20. Hoy izany Jesosy eto hoe izao no alfa sy omega. Ny voalohany sy ny farany. Ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Tanareo izany. Izy rery ihany ilay alfa sy omega. Zany fiandohana ary fiafarana. Izy ilay voalohany ary izy ihany koa ilay farany. Jesosy io. Tsisy zavatra eo ampovoany tompoko. Tsisy azontsika tompoina eo ampovoan'i Jesosy. Ok, izay ny fanompoan-tsampy. Tsisy Andriamanitra eo ampovoan'i Jesosy. Izy irery ihany no voalohany, izy irery ihany no farany. Zay olona te hiditra ny lanitra na iza io dia tsy maintsy Jesosy ihany no tsy maintsy tompoina 100%.
1000% mihitsy ary, mihoatra lavitra ny 100%. Mila tena mankatoa ny tompo, mila tena manompo ny tompo ary tena mitana ny fahamasinana anatiny sy ivelany hatrehan'i Jesosy. Satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita azy. Tsy ahita azy. Dia izy ihany koa no hoe fiandohana sy ny fiafarana. Zava-tsara ny ten'Andriamanitra. 4:20. Hoy ny ten'Andriamanitra, oka ianao iaino tsara. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Hitanao izany? Sambatra izany izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ry havana, mila isika manasa ny akanjontsika, ny fanahintsika izany. Ny fanahintsika izany satria ara-panahy. Ara-panahy. Mila tsika madio ao anatrehan'i Jesosy. Mila tsika madio ara-panahy, tsy ahitana tasy na dia teboka kely oatra lohana fandraitra aza ny fanahintsika. Mila tsika manam-pitiavana. Mila tsika tsy mihatsara velatsia. Mila tsika tsy man'Andriamanitra hafa. Mila tsika mijoro tsara mba ho tafiditra ny lanitra. Mba ho tafiditra ny lanitra. Mila tsika tena masina araka ny ten'Andriamanitra hoe tokony haimasina hatrany isika. Raha ohatra ka mahatsapa ianao hoe tondra ny fiainanao dia mia anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Mila tsika marina izay hoe fahamarinana sy fahamasinana. Mia anatin'ny fahamarinana tanteraka, marina zany. Tsisy tsony ny kolikoly, tsisy tsony ny alatralatra, tsisy tsony ny laingalainga. Mia anatin'ny fahamarinana tanteraka. Eo koa ny fanajana, manaja ny olona rehetra, mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Zay azo havanana dia mihavana amin'ny olona zay azo havanana. Zay tsy azo havanana dia avelanao fotsiny ilay olona. Izay neny amin'ilay Hebreo 12:20. Mila tsika miezaka mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Fa rehefa tsy mety dia mamela an'ilay olona dia mipetraka amin'izao. Mila tsika tena hoe manam-pitiavana madio am-po. Satria raha madio am-po tsika dia mahita an'Andriamanitra. Mahita ny tompontsika raha madio am-po. Satria fantatry ny tompo ny fontsika tsiraray avy. Dia zay zany tsika vao tafiditra ny lanitra, zay tsika vao ahazo, zay tsika vao anana fahefana amin'ny hazonaina. Any an-danitra izany. Jesosy ilay aina. Izy ilay ao anatintsika. Ny tena natolo teo ambony fijaliana. Rehefa nandray Jesosy ianao, io ilay hazonaina. Fiainana mandrakizay any an-danitra izany. Io ilay rano miboiboika, fanahy masina izany. Mila tena fantatsika tsara, ilay aina dia Andriamanitra ilay aina, izy name aina antsika. Raha ohatra ka tsy mendrika tsika dia rehefa maty tsika dia ilay fanahintsika io aina io any amin'ny elo io ilay ampijaliana mandrakizay ihany raha ohatra ka hoe tsy mankatao n'Andriamanitra tsika. Nefa na izany ary mbola misy sahady, efa misy sahady ny olona efa voafatotra any amin'ny elo fanahiny. Satria anatin'ny fahalotoana rehetra ny faharatsiana rehetra nefa mbola azo avotana raha ohatra ka averina amin'i Jesosy izy. Dia mbola avotany tompo satria mbola velona zany ilay olona. Mbola velona. Fa ny maty tsy azo avotana intsony. Ny maty dia efa vita hatreo. Tsy azo ivavahana ihany koa ny maty. Tsy maray intsony no maty. Tsy mahazo miteny intsony amin'ny maty. Fa ny devoly mamaly anao ohatra ka miresaka amin'ny maty ianao. Devoly mamaly anao ohatra ka miresaka amin'ny maty ianao. Fa ny maty dia maty. Ny velona mbola manana fanantenana, ny maty tsisy intsony. Dia 5:20 tsika zao io manambara ny olona izay overany amin'ny elo, izay tsy azo valosoa zany. Izay tsy azo valosoa zany. Ho vakiko 5:20 miara-Jesosy tompo. Fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Hitanareo izany? Zava-doza ny tompo hoe mazava be ny ten'Andriamanitra
any ivelany tsy ho tafiditra ny lanitra izany, tsy ho tafiditra ny lanitra izany. Jerefo tsara fa ozizy izy fa any ivelany ny alika. Tena misy olana tena hoe raisina mihitsy tahaka ny alika, satria misy ten'Andriamanitra manambara hoe ny alika no miverina amin'ny alohany. Ry havana, tokony tsy miverina amin'ny zavatra nalohantsika isika, fa tokony tsika tena hoe hitandrina. Izany hoe ny fahotana natao tokony tsy iverenana intsony, tokony tsy iverina intsony amin'ny faratsiana rehetra, tokony tsy iverina intsony amin'ny zavatra maloto rehetra. Tena mila mitandrintsika tompoko, mila mitandrintsika tompoko. Aokantsika tena hijoro tsara natrehan'i Jesosy. Dia eo ihany koa hoe ny mpanao ody ratsy, ry havana, mazava be ny tenin'Andriamanitra, tsy azo afenina io tenin'Andriamanitra io. Raha mpanao ody ianao dia miala amin'izany, miala amin'izany fa afo be no miandry tompoko, afo be no miandry. Eo ihany koa ny mpijangajanga, ny mpijangajanga rehetra, na amin'ny fomba ahoana io, dia afo be ny miandry tompoko. Ka mibeba, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fijangajangana. Manaraka izany dia ny mpamonolona, ny mpamonolona. Ny mpamonolona tsy voalaza eto koa hoe tsy hoe koa ny olona mamonolona ihany, ny hita maso hoe mamonolona, fa raha ohatra ka manala zaza koa ianao, natao anatin'ny olona izay nankasitraka an'izany koa, dia anisany mamonolona izay, satria aina no nalàna, no vonoina zany. Aina tao anaty kibo no vonoina, dia anisany mpamonolona. Ka mibeba tompoko, mibeba tompoko. Na dokotera ianao, na vehivavy niaraka taminao le olona, na hoe vadinao le olona, na ianao nanao an'izany koa, dia mibeba ianao, satria afo be no miandry ianao, afo be. Eo ihany koa tena mpamonolona koa voambara koa eto. Dia manaraka izay koa dia ny mpanompo sampy. Amen. Ry havana, eo zany tery ambony, teo ambony teo hoe mpanao ody ratsy, ny mpanao ody ratsy, dia eto indray ny mpanompo sampy. Izany hoe mankasitraka koa zany le ody, dia olona mpanompo sampy koa zany. Misy koa zany mpanompo sampy, mivavaka amin'ny statut, sampy reny amin'Andriamanitra, sampy reny. Efa nentina teto anaty vidéo any momba an'izany. Ry havana, sampy, resaka statut, mazava be ny ten'Andriamanitra, mila miofintsika tompoko, satria afo be no miandry, afo be no miandry. Tsy mamafeny isika akory no mamorona, fa ten'Andriamanitra alohantsika io, alohantsika ny ten'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Azy ny Baiboly, teniny io, ka tsy maintsy tanteraka. Ny teny izay loaka vavan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka izany. Ka mila tsika tompoko mitandrina, tsy azontsika atao mamazivazy an'Andriamanitra. Aza vazivazy amin'ny fifanahinao. Manaraka an'izay, vakeo amin'ny anaran'ny tompo, ary izay rehetra tia lainga. Eo aloha zany aloha tsika zao. Raha ohatra ka tia lainga, oka tena ho tsapantsika tsara. Raha ohatra tia lainga, dia mila mitandra tompoko, satria afo be no miandry, afo be no miandry. Dia ny farany dia hoe sady mandainga, lainga, dia efa mampiditra any amin'ny elo, mahavery any amin'ny elo. Lainga, dia efa mahavery any amin'ny elo. Mibeba tompoko, miala amin'izany. Jerefo tsara fa mivavahantsika olombelona, dia tena hoe miteny aingana indraindray. Tandremo lainga fotsiny, dia mahavery any amin'ny elo mandrakizay. Andriamanitra matahotra, Andriamanitra io. Mazava be tenin'Andriamanitra eto. Ry havana, mila tsika miverina amin'ny tompo, mila tsika tena hoe mahatsapa fa mandalo tsika ety, ary ho avy Jesosy. Mazava be ny tenin'Andriamanitra, ho avy izy hitsara, ho avy izy hitondra valisoa, fa hitsara koa ny tany, hitsara ity tany iainantsika ity. Ka ao anisany isika tsiraray avy zao, raha ohatra ka tsy mitandrina, dia ho voatsara ary ho vereny amin'ny elo. Fa mila tsika tena hoe mitady ny tompo fatratra amin'ny fiainantsika. Ry havana, hivavaka tsika, andohalika tsika natrehan'i Jesosy raha afaka mandohalika ianao. Ny tompo mahita raha afaka mandohalika ianao, ka tokony andohalika ianao tompo koa, satria
Andriamanitra lehibe no alohantsika. Raha mino ianao dia oko ho tsapanao fa ny tompo mijery avy any an-danitra izy, mijery antsika izy. Raha tena ho azy tokoa no hatongavantsika eto dia ny tompo mahita ary izy miaino antsika rehefa tena tonga ho azy isika. Hivavaka antsika tompo. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao, Jesosy no mahita ny amin'ny tsy fahasalamanao. Izy anie amindra fo aminao, izy anie anasitrana anao anie Jesosy raha ohatra ka miverina amin'ny tompo ianao. Hivavaka antsika tompoko. Eto eo amin'ny Jesosy ny momba anao satria ho avy ny tompo, mazava ny teny izay ndraisintsika teo. Ho avy aingana izy, hitondra valisoa ary malentsika araka ny asantsika olombelona tsiraray avy. Ilay Andriamanitra velona ho avy izy amaly izay nataontsika. Inona nataonao tamin'ny fiainanao? Inona ny efa vitanao? Sa mbola tsy nanomboka mihitsy ianao ho an'i Jesosy? Dia manomboa satria mbola tsy tara tompoko. Aza miay izao fiainana izao fa tadiavo ny tompo. Vavaka antsika tompoko. Tovy amin'ny fanahy ny vavaka anao. Jesosy io, tsara indrindra ianao Jesosy. Be famindram-po tokoa ianao satria mbola velona izahay. Ka mbola afaka miantso anao. Misaotra rainy amin'ny teny mamy izay nomenao anay. Na dia foy ara Jesosy satria foana tompo ny iteny ny teninao anambara ny fahatsaranao. Jesosy anefa ny tompo misy fetra ihany satria tonga ny alina ary mbola maro koa ny zavatra tokony atao Jesosy. Ary ianao koa fanahy masina no mandidy tsy manapaka. Ianao mametra zavatra rehetra. Ka misaotra tompo, misaotra fanahy masina, misaotra ray ny amin'ny teny izay voaraina ihany io. Fananarana lehibe izany fanahy masina. Sokafo ny masom-panahana itsiraray avy zanakao rehetra eran-tany fanahy masina malala. Satria tsisy toanao, ô Seigneur, tsisy toanao Jesosy ka sokafo ny masom-panahanay. Sokafo ny masom-panahanay Jesosy io. Mba hitoetra ao anatinay tokoa ny teninao izay tonga teo. Mba hitoetra ho voavoly ao anatinay izany ary tena aniry tokoa mba ho vokatra ny anatin'ny tenanay, mba hizaranay koa amin'ny hafa Jesosy. Ary tena hiova tokoa izay Jesosy mba tena ho marina ary ho marina hatrany, ary koa mba ho masina ary tena hiay masina hatrany Jesosy. Tompo, ndreto izahay mandohalika eo anatrehanao. Mandohalika eo anatreo sisa fiandriananao Jesosy, satria araka ny teninao ao anatiny ao amin'ny salama dia ny lanitra Jesosy no seza fiandriananao ary ny tany no fitoeran-tongotrao Jesosy io. Tongotrao Jesosy ny ankofanay satria Andriamanitra mendrika sy mahery anao. Ndreto izay Jesosy malala mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famelana avy aminao satria tsy mendrika izahay. Tompo, mifona ny amin'ny mahavariananay indraindray, tsy miomana Jesosy, tsy miomana nefa ny ho avy ianao. Mifona Tompo satria mbola betsaka ny tokony homaninay zanak'olombelona, ny amin'ny ara-panahinay, ny amin'ny olona manodidina anay mba anambaranay Jesosy ny fahatsaranao. Na iza na iza Tompo malala izay atoronao anay mba hiomananay Tompo, mba anambaranay tranonay any an-danitra Jesosy ka mifona Tompo satria indraindray variana izahay. Fona amin'ny Jesosy ianao, fona amin'ny Tompo ianao, ambarao aminy mihitsy izay anatin'ny fonao sy ny fanahinao. Mifona Jesosy satria tsy mendrika izahay, variana izay Tompo amin'ny zavatry ny tany, nefa Jesosy ho levina ihany ity tany ity, mandalo mielina ihany Jesosy ity tany ity, fa ny aminao no maharitra mandrakizay, ary ny elo koa Tompo dia maharitra mandrakizay. Ô Jesosy eo, mamindra fo aminay fa matahotra izahay. Matahotra anao izay ray malala lasa natrika variana ety ka ho tavela ety ambony tany ety. Ka mifona Jesosy mifona Jesosy amin'ny tsy fahatanteranay. Mifona Tompo satria feno korotana ny tany izay iainanay Jesosy,
ary betsaka Jesosy zavatra mahavariana Jesosy amin'ity tany ity, nefa ny tompo ho avy ianao Jesosy, ary maro Jesosy ny zanakao tompo tsy mitraka intsony mijery ny lanitra fa miondrika mijery ny tany. Jesosy io mamela anay, mamindra fo aminay Jesosy satria tompo tsy mendrika izay tompo, fa mila ny hery avy aminao. Tompo, amboary ny fisainanay tsiraray avy, diovy ny sainay ho matotra ara-panahy, diovy ny sainay tompo tena hijery Jesosy ny lanitra, hijery ny lanitra Jesosy ny fisainanay Jesosy, hisainany any aminao Jesosy, satria any no tokony hafaranay Jesosy, satria zava-dozany ity, zava-dozany zavatra miseho amin'ity tany ity, ary hitanay izany Jesosy malala ny amin'ny fampotehany tany ady etsy sy eroa Jesosy efa manomboka poteha zanak'olombelona Jesosy ny tany. Jesosy satria ho avy ianao, eny Jesosy efa manomboka Jesosy araka ny teny ao amin'ny Matio Jesosy dia fiandohan'ny fararim-piterahana Jesosy. Tompo malala ho manomboka Jesosy ny ratsy rehetra, ny guerre etsy sy eroa. Tompo malala ho tondran-drano, tempête, volcan Jesosy, fanavaka vahana, faratsy toetra maro isan-karazany Jesosy malala ho abibiana etsy sy eroa Jesosy io. Efa maro Jesosy ny mihemotra fa feno faratsiana Jesosy ny tany, ka mifona zay Jesosy io, mifona tompo amin'ny tsy fahatanteranay, mifona tompo satria indray zay variana Jesosy amin'ny tany, nefa ny tompo tokony amin'izao fotoana zao mihitsy Jesosy no iorenanay tsara ao aminao. Tompo mamindra fo aminay, sasao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, mba tena hifantoka aminao, mba tena hitady ianao, mba tena hijoro Jesosy ao aminao. Jesosy tompo, diovy amaranao Jesosy ny sainay, diovy amaranao Jesosy ny masonay, ny sofinay Jesosy, ny vavanay, ny tananay, ny tongotray Jesosy, ny fonay momba ny manontolo tompo, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy, mamela Jesosy momba anay manontolo Jesosy. Milanao zay Jesosy malala ho anadio anay tanteraka, anavao anay tanteraka Jesosy, mba homendrika ho anao Jesosy io. Kanao tompo anala ny fahazarana ratsy rehetra, tompo ny fandaniam-potoana rehetra, tompo okanao anafaka n'izany. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy, amboatra Jesosy mba ho mpanompo mahasoa zay tsiraray avy, ka mba azo valy soa Jesosy avy aminao rehefa tonga ianao Jesosy. Rehefa tonga ianao tompo dia mba azo valy soa zay tompo malala ho, ka mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy, ka mba hafaly aminao Jesosy malala ho, tompo malala ho. Ianao no Andriamanitra tokony ho tompoinay, no rery ihany no tokony hasandratray, ka mamindra fo aminay Jesosy. Afao zay Jesosy, amboatra Jesosy dia mbola misy ny fotoana Jesosy dia miverina aminao izay. Tompo mamela tsy famendrehanay rehetra, mamela ny fahotanay ho any amin'iza moa zay tompo raha tsy ho any aminao irery ihany. Ianao rery ihany no mpamonjy Jesosy, ianao rery ihany ilay alfa sy omega araka ny teny tonga teo Jesosy. Ianao no voalohany ary ianao koa no farany, tsisy ampivoany Jesosy io. Ianao no fiandohana ary ianao koa no fiafarahana Jesosy. Tompo, ianao nanomboka izao tany izao iananay izao, ary ianao koa tompo no ampitsahatra izao tany iananay izao Jesosy. Ianao koa tompony mitana fofinainay tsiraray avy, ianao koa Jesosy mampijanona anazy Jesosy. Tompo malala ho, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao satria mbola nomenao anay, mbola nampindraminao anay ny fofinaina zay anao izany, mbola nampindraminao zany Jesosy, mbola afanay miaina, mbola afanay mibebaka, mbola afanay manantona anao, mbola afanay Jesosy miova eo anatrehanao. Amboatra tompo, amboatra tompo mba hafaly anao Jesosy. Tompo diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay tompo malala ho, mba ho mpanompo mahasoa anao irery ihany, mba tsy hakivy anao Jesosy, satria tompo ianao tompo dia malahelo koa ianao lay fanainao atao anatinay.
rehefa mizavatra ataonay ka tsy mety Jesosy, ka mifony izay fanay masina, fona aminao izay, diovy izay fanay masina, diovy izay fanay masina amin'ny afonao. Ianao ilay afo manadio ny fanahinay, ianao ilay fanay lehibe indrindra fanahin'ny iray, ka diovy izay. Tompo, sotronay Jesosy ny ranao Tompo tena fisotro Jesosy, ranao Tompo ny famelan-keloka Jesosy, Tompo malalao, sotronay Jesosy ny ranao Jesosy, andoro izay tsy anao anatin'ny taovanay manontolo Jesosy. Oka Tompo ny ranao Jesosy ny amin'ny lalandranay, satria zanakao izay Jesosy, zanaky lanitra izay, zanakao izay Tompo malalao, ka amboary izay, avao izay Jesosy, mba homendrika anao. Jesosy Tompo, mitondra Jesosy, zanakao tsiraray avy eran-tany. Oka ianao Tompo, anamboatra zanakao tsiraray avy eran-tany. Avao Jesosy, amboary izay mivavaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Amboary Tompo, oka ianao hiain'ny fibebahany, oka ianao hiain'ny fitalaony Jesosy, oka ianao Tompo hikasika ny fony tsiraray avy, oka ianao Jesosy anovany tsiraray avy. Amboary Jesosy zanakao Jesosy, Tompo izay vonina hiala amin'ny ratsy rehetra Jesosy, satria misy tokoa ny elo. Amboary Tompo zanakao Jesosy, izay mangataka famindram-po avy aminao. Ianao no mpamonjy Jesosy, ianao no mpanafitra Jesosy, avota zanakao Jesosy. Amboary izay Jesosy malalao, mba tsy ho very Tompo. Ianao no afaka Jesosy, mamonjy anay tsiraray avy. Amboary Jesosy zanakao tsiraray avy Jesosy, mamela tsiraray avy ianao, ampenaro fanay masina zanakao. Oka ianao hitari-dalana, oka ianao anova ny tsiraray avy, oka ianao hisolo vava ihany koa zanakao tsiraray avy, ka manomboka an'io fanay masina raha hiteny izy ireny anatrehan'ny olona, dia oka ianao ny ampiteny ny tsiraray avy, oka ianao anova ny tsiraray avy, ka ho fantatry ny olona fa anao zanakao izay mibebaka aminao amin'izao sy fotoana izao. Mangataka aminao Jesosy, ianao ny Tompo izao rehetra izao, ianao no mpanjaka an'izao rehetra izao, ianao rery ihany no Tompon'ny fiainanay, ianao rery ihany no Tompon'ny tenanay, ka mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny hery avy aminao Jesosy, satria tsy mahavita na inona inona izahay. Tompo, ho any amin'iza moa izay Jesosy, raha tsy ho any aminao irery ihany, raha tsy ho any aminao irery ihany Jesosy Tompo. Mifona kosa Jesosy malalao ho an'ny tandrazanay, mifoza ho an'ny Madagasikara, mifona ho an'ny gasy rehetra Jesosy. Mamindra fo Jesosy ho an'ny Malagasy, mamindra fo Jesosy ho an'ny Malagasy Jesosy. Mifona Tompo ho an'ny mpitondra fanjakana, vavaka ho azy Jesosy malalao. Oka ianao Tompo, mamindra fo Jesosy ny amin'ny mpitondra fanjakana, mamindra fo Jesosy antsiraray avy izay mitondra ao Madagasikara amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao Jesosy, hiditra antseratra Jesosy, anome fahendrena Tompo ny mpitondra Jesosy amin'izao fotoana izao. Ome fahendrena koa Jesosy ny gasy tsiraray avy isam-batan'olona Jesosy malalao. Oka ianao Tompo, hiditra antseratra Jesosy amin'ny gasy rehetra. Mamela fo Tompo, mamela heloka Jesosy, avaosy Tompo ny tsiraray avy, mba hifankatia Jesosy, hifankatia, hiankatoko Jesosy anao indrindra Jesosy, hiankatoa anao Jesosy indrindra Jesosy malalao, hifankatiako Jesosy, hifanampy Jesosy, ary hifandefitra Jesosy ny gasy rehetra. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Oka ianao Tompo, anova ny sainy tsiraray avy Jesosy, mba tena homendrika eo anatrehanao Jesosy Tompo. Eo koa Jesosy vavaka ho an'ny tany izay Jesosy izao tontolo izao. Oka ianao Tompo, ampahery zanakao eran-tany Jesosy malalao, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy faingana ianao Jesosy malalao, akanay zanakao. Ka oka ianao Tompo, hiditra antseratra Jesosy amin'ny eran'izao tontolo izao Jesosy malalao, ampahery Jesosy zanakao eran-tany, avaosy Tompo sainy tsiraray avy, omeo hery mba tena hijoro Jesosy ho anao. Jesosy Tompo, any amin'iza moa izay Jesosy, raha tsy ho any aminao irery ihany, ho any aminao irery ihany Jesosy malalao. Oka ianao Tompo, hiaro zanakao Jesosy any amin'ny guerre any. Eo koa Tompo, any amin'ny toerana izay misy anatin'ny persécution Jesosy, vonjeo Tompo ny zanakao, arovo ny tsiraray avy, tafiny herinao Jesosy ny zanakao Tompo, satria milanao Jesosy.
okanao tompo anafaka tompo izay mijaly, okanao ndefa ny anjelinao eran-tany Jesosy a hijery ireo mila fanavotana Jesosy, satria no mpanafaka, no mpamonjy Jesosy malala ary tsy misy toanao. Jesosy malala o, petraka aminao Jesosy a izao andro alina izao. Tompo malala o, ho an'izay mbola tory tompo, okanao tompo ame torimaso mamy, ka okanao tompo hikakarana Jesosy ny maraina Jesosy, petraka aminao tompo ny maraina Jesosy mbo eo ambany tana mahirinao. Tompo any amin'ny toerana hafa izay fa maraina ny andro na koa atoandro na hariva, okanao hiaro ny tsiraray avy zanakao izay milanao Jesosy, okanao ndefa nijelinao tompo hitoby manodidina anay tsiraray avy, satria Andriamanitra mendrika hoderanenao. Misaotra tompony amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fanateto Jesosy a, satria mendrika miamboninahitra ianao, mendrika miamboninahitra ianao Jesosy malala o. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny saotra, anao ny voninahitra, ianao lehibe indrindra Jesosy ary tsisy toanao. Mankasitraka tompo, mankalaza Jesosy a, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Anaranao Jesosy nangatako izany hivavaka izany. Aleluia, aleluia. Amen. Amen. Aleluia. Rehefa malala amin'ny tompo izay ny fotoanantsika anio a, dia mametraka veloha aminareo indray zako a, dia raha sitrapony tompo a, dia amin'ny alakamisy tsika mbola miona eto tompoko a, dia mahireza daholo ny tsiraray avy a, dia tafandriamanindray izay mbola tory eo tahin Jesosy daholo a. Amen.